Eo amin'ny lafiny sosialim-bahoaka kosa indray dia fanamboaran-dalana mirefy 3.5 kilometatra ao Ambohidavenona miazo an'Ambohiatsahalava ao anatin'ny commune Pitatafika distrikana Tsimondrano no tanjon'ny fikambanana Mimifa na ny fikambanana miara-miezaka ho fampandrosoana amboarina amin'ity taona ity. Ny anatsara sy anamora ny fifamezivezen'ny mponina sy ny vokatra ao an-toerana no tanjona amin'izany. Tsy efa irery nefa izany vina sy ezaka izany raha tsy misy ny fandraisana anjara ny tsirairay ka manao antso avo ireo rehetra afaka manao tolo-tanana ny fikambanana. Fikambanana zany dia fikambanana tsy miankina aloha voalohany association zany tsy miankina amin'ny fanjakana, tsy miankina amin'ny atokom-pinoana, tsy miankina amin'ny resaka volo-koditra fa mandeha fotsiny amin'izao zany. Ny tanjon'ny fikambanana zany ny voalohany indrindra dia ny anamboatra n'io lalana io, tsy hoe mahavita lalana zay fa iara-iasa amin'ny fanjakana zany amin'ny fanatanterahana an'ilay asa io. Dia zay no fahatsapana voalohany teo aminay zany hoe mila amboany io lalana io satria be dia be ny olona mitsitraka amin'io sy mimenimena amin'ny faratsiny zany. Zay ny tanjonay voalohany aloha zany fa ao aoriana arakaraka sy fivoarana zava-misy eo dia mitatra hatrany ny asa. Ny tanjona zany tsy eo amin'ilay vola zany tsy ho tratranay mihitsy fa miankina amin'ny fanampian'ny fanjakana fa ny vinavina zany efa nisy zany vinavina avitan'ilay izy eo any amin'ny 900 ariary zany ny eritreretina avitan'ilay izy zany. Ny tombotsoa azon'ny olona voalohany indrindra aloha zany sady tsy mamotaka lalana no tsy mamovoka ary mba betsaka ny fiarakodia mpitatitra tonga any aminay zany satria amin'izao fotoana izao azo lazaina fa vitsivitsy sady lafo ny sara-pitaterana zany mioritra amin'ny fitaterana manodidina nefa n'izay raha misy dia misy eo amin'ny 10 kilometatra eo fotsiny mialana Antananarivo renivohitra. Izy io dia miala eo Ambohidavenona mandrapatonga eny Andohanimanga zany ao amin'ny commune Pitatafika. Ny fanentanana ao atao zany dia mandrisika zany ho fampivondronana ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka na olona ahoana misanga misy anazy na manam-pahefana izy na izy mba hiditra hiara entana aminay hatanterahana izany